tokantrano mikorotana, vady maditra, zanaka sarotra desaina, arao ny fandarana tokantrano sy ny fiaraha-monina, andraisanao torohevitra, vahaolana. Iarahana amin'ny ekipa ny club Jejoo, Pasteur Dyna. Dia ampifaliana lehibe indray no iarabanantsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny fandaharana eto amin'ity 11 peo mamitsika ity. Finaritra indrindra izay miaraka aminao indray ankehitriny ao anatin'ny fandaharana tokantrano sy fiaraha-monina ary misaotra anao safidy an'izao 11 peo izao. Misaotra manokana indray tsy namantsika izay tsy milafin'ny teknika isika izay mikarakara ireo vata maro-bokotra ka dia mampita ny feo any amintsika tsiraray hafa ianao ny isaorany satria ianao mianao amin'ny fandaharana ingeny azahoana mamokatra izao fandaharana izao dia kopakopa tany no antsika rehetra naizanaiza misy antsika maro mpianatra nefa nanomboka nianatra na dia larobe ariva ary ty androny ity dia mety mijanonao tokantrano ianao dia manaraka izao fandaharana izao ho anao tanora fa ho anao ray aman-dreny indrindray koa no antony rahantsika eto mahakasika n'ity fandaharana ity raha tsaronao tsara dia nandinikatsika nandritra n'izao herinandro izao mahakasika indrindra ny amin'ny atao hoe mahalasy ny mahavavy na ny firaisana ranofo izany dia nijerentsika tao anatin'izany hoe zavatra raha tena tokony hibeazantsika tokoa izany atao hoe firaisana ranofo izany malahy na ny mahavavy amin'ity andron'io ity tsika dia hijery hoe inona tokoa ary izany atao hoe firaisana ranofo masina izany dia ty ampiandohana zany dia tena manitsy ny fomba fijerintsika ny firaisana ranofo izany dia tsy vetaveta akory araka izay fieritretan'ny olona azy indray moa tsika dia mieritreritra izany rehefa manao firaisana ranofo ny olona dia indraindray mieritreritra hoe vetaveta raha ohatra ho an'ny mpivady ilay firaisana ranofo ary indrindra raha ohatra ka narahanao tsara izay zavatra mifampizarantsika tamin'ny maly tena hibeazana mihitsy ilay firaisana ranofo dia hitantsika tsara fa tena hoe mitondra hafaliana ao anatin'ny ankonana ary afaka mamokatra tokantrano vanona tokoa izany atao hoe malasy mahavavy izany fa ny tsy fisian'izany indrindra nge na indraindray lasa ilay manaonao foana izany ilay zanantsika na ilay tanorantsika eny isika lehibe mihitsy ary mety nandalo an'izany dia ahitantsika fa mety hitondra korotana eo anivon'ny fiaraha-monina sy eo anivon'ny tokantrano izany ny be dia be zao ankehitriny ny aretina azo vokatra izay atao hoe firaisana ranofo izany fantatsika tsara fa anisany tena zava-doza amin'izao vanim-potoana antsika izao ohatra ny aretina hoe sida adinodinitsika moa no miresaka an'izany tatoato indrindrandrindra teto amin'ny firenena fa toa variana amin'ny karazana aretina hafintsika kanefa tena misoko mangina izany misy toerana anankiray tsy ho teneniko antsika ilay toerana nale dia nanaovana ilay fitiliana ny olona mitondra tsy mikaretina ireny ao anatin'indray andro nisy olona 100 izay natao ny fitiliana dia ny olona 3 amin'ireo dia mitondra ilay tsy mikaretina avokoa hitantsika amin'izany izany hoe manahoana nefa fantatsika tsara hoe manahoana ny fifindranzany atao hoe sida izany fa tena mifindra amin'ny resaka firaisana ranofo izany ka raha ohatra tsy matotra tsara izany ny fanabeazantsika an'ity atao hoe firaisana ranofo ity dia hitantsika tsara fa tena ho simba ary tsy vitany hoe fahasimbana fotsiny fa mitraikatra amin'ny famitena taranaka sy ny fahafatesana ary tena hitantsika ireny hoe misy olona maty aloha loatra ireny vokatry niny ny tsy mikaretina maro samihafa tsy ny sida ihany fa be dia be ny aretina izay hoentina izany atao hoe firaisana ranofo izany izany indrindra ngeny tena mahatonga antsika hoe tena tsy maintsy tsika mifampizara tokoa amin'izany atao hoe mifampizara tokoa ny amin'izany fanabeazana momba ny firaisana ranofo izany mba hatonga ny olona tokoa tonga saina eo anivon'ny fiaraha-monina ka tsapa mihitsy ny hoe mety hanimba ny manodidina azy tokoa izany zavatra mitrango izany fa ny zavatra faharoa izay jerentsika koa dia izao hoe hatonga antsika koa tena mba hoe olona anankiray tena madio ary izay ilay tena hoe tsy fahavetavetany tsy fahalotony tsy manao ratsy izany ny olona manao firaisana ranofo raha ohatra ka tena nisy ilay fanabeazana ilay firaisana ranofo fa tena hoe madio ary izy eo anatin'izany zavatra izany nefa nijery tsara fa nahitsika rehefa miresaka dia manao ratsy izay ny filazantsika azy hitantsika amin'izany dia mety mekely ianao mianao izany fa tena marina anke izany zavatra teneniko izany nefa raha ohatra ny be tao anatin'ilay firaisana ranofo ianao dia tadidio tsara fa fahadiovana ary ao anatin'ny soratra masina ary moa dia tena hoe zava-miafina lehibe io firaisan'ny mpivady io satria tahaka ilay firaisan'ny Kristy sy ny fiangonana ary feno fahamasinana izany firaisan'ny mpivady izany fa ny fahatelo
ao anatin'izay koa dia zao hoe rehefa miabe amin'ity atao hoe firaisana ranofo ity tsika dia ny firaisana ranofo re tsy fampiasana ny hafa fotsiny tsy fampiasana ny hafa ary tsy fampiasana taovam-pananahana fotsiny ka sanatria ampiasainao ny taovam-pananahany hafa entinao mamotika ny fiainan'ny hafa tena zany tena hoe zay ny antony mahatonga hoe tena mila mibe amin'ilay firaisana ranofotsika fa rehefa tsy mibe amin'ilay firaisana ranofotsika dia hitantsika tsara fa lasa famotehana ny fiainan'ny hafa le izy ary tena firifiry tokoa moa zany ary io ny tena mitondra takaitra amin'izany hoe famotehana fiainana zany ange dia tsy isa fa ny vehivavy ny lehilahy tsy dia mitondra takaitra firy amin'io na dia mety misy ary zany rehefa tsy mibe amin'ilay firaisana ranofo fa ny vehivavy no tena mitondra takaitra an'io raha tsy hiteny fotsiny afa-tsy ny hoe ny mahavirijina inge matona siana le mahavirijina ny vehivavy izay indre mandeha tsy miverina eo amin'ny fiainana dia zava-dehibe zany nefa firifiry moa ankehitriny zany tena mampalahelo mieritreritra hoe misy dia tena hoe mampiasa ny fitaovam-pananahany hafa entiny hitadiavam-bola tsy miresaka an'ireny hoe mpivarotena zany tsy reny ihany no tiako tenena fa misy koa tena mampiasa ny fitaovam-pananahany sasany ankoatrany hoe misy zany mampiasa ny fitaovam-pananahany mba hoentiny hitadiavam-bola fa misy mampiasa ny fitaovam-pananahany sasany ary tsy maintsy raha zany dia izay no antony tena anabeazana momba ny atao hoe mahalasy mahavavy satria misy zany ary eto Madagasikara zany zavatra teneniny zany misy zao dia tena hoe mikarama fotsiny mitady hoe aizany misy tovavy mbola virjiny ka itovavy virjiny io dia amidy amina vazana amina olon-dehibe anankiray amin'ny vidiny lafo dia lafo zay tena tsy ekeny lalàna zany ary misaotra ny fanjakana moa tena hoe manentana ary tena milaza fa tsy azo atao zany zavatra zany ary tena hoe tsy ekena anao viny zany zavatra zany nefa tsy vitan'ny fanjakana rery zany fa na dia mametraka ny lalàna aza ny fanjakana ny fiaraha-monina sy ny tokantrano mihitsy koa ny tokony mametraka ary mitaiza ny zanantsika hoe tsy natao hitadiavam-bola mihitsiny ny fananahanao na amin'ny endrik'inona zany na amin'ny endrik'inona tsy ekena zany hoe hitadiavam-bola na ho anao mivantana ilay vola na hoe tsy ho anao mivantana fa ampiasain'ny olona ianao dia tsy misy afa-tsy ny fitaizantsika ny zanantsika ihany ny afaka anala ao anatin'izany fa zaho ny firaisana ranofo koa dia tena Andriamanitra no namorona azy ary zavatra anankiray tena eken'Andriamanitra isy nelohan'ny fahotana eto aho zany dia mpitandrina mihitsy no miteny eto nelohan'ny fahotana dia efa neken'Andriamanitra ary nitsofin'Andriamanitra rano ny mpivady mba hanao an'ilay firaisana ranofo tena ankasitrahan'Andriamanitra zany io firaisana ranofo io tsy zavatra mamofady io zany ary eto zany dia miteny amintsika rehetra izay manambady vita mariazy ara-dalàna ataovy ilay firaisana ranofo fa tena ankasitrahan'Andriamanitra zany ary aza atao mihitsy sanatriny zany misy hoe eo andeha anao firaisana ranofo dia andeha hivavaka aloha fa sao dia manota tsy manota ianao raha ohatra ka tena hoe vita mariazy vadinao ara-dalàna io anaovanao firaisana ranofo io tena ankasitrahana ary ny tanjon'Andriamanitra ao anatin'izany atao hoe firaisana ranofo ankasitrahan-drano dia izao voalohany aloha hitondra fifaliana ho anao ahatserovanao ny fahatsaran'Andriamanitra satria Andriamanitra ny rehefa nahary ny olona dia tahaka ny endriny naharian'Andriamanitra ny olona dia lehilahy sy vavy dia le mahalasy mahavavy mitambatra mihitsy no mitondra fifaliana sy ilay fahatsarana ary manala n'ilay izay fijerin'Andriamanitra tsy nety tamin'ilay lehilahy ka nyteneneny hoe tsy tsara raha irery la lehilahy fanaovako vady sahaza ho azy dia ao anatin'ny firaisana ranofo ny fomba iray hatsapan'ny mpivady tokoa zany fahafenona zany eo amin'ny tokantranon'izy ireo ka akasitrahana izany no antony mahatonga ny hoe tsy maintsy tsika rehetrarehetra riavana mitombo amin'izany atao hoe ary miabe amin'izany atao hoe firaisana ranofo zany mba azahoantsika tokoa an'izany atao izay zavatra zay hoe fifaliana fa aorianan'izany fifaliana zany koa dia zao hoe azahoana taranaka io aloha zany no fomba ara-bojanahary na amezana taranaka ho an'ny olombelona ilay firaisana ranofo ary vokatry ny firaisana ranofo iny dia lasa misy zaza anankiray izay aseho vahoaka ary izay ilay mahafinaritra amin'ilay anamboaran'Andriamanitra azy atao any amin'ny takona ange any amin'ny tsisy mahita ilay firaisana ranofo ny mpivady fa ny vokatry iny tsy maintsy hitan'ny olona mety misy tsy mimita satria tsy voatery rehefa niresantsika teto hoe mety misy mpivady tsy natao hiteraka fa tena hoe hitantsika tsara rehefa botsina ny kibol'ilay vehivavy teraka somatsara izy vokatra ilay firaisana zany ary tsy rehefa teraka ilay zaza tsy isy mihitsy no te arabaina fa dia nomen'Andriamanitra vokatra ny fahavetavetana
tsy izany. Arabaina nomen'Andriamanitra ny fahararabaina nomen'Andriamanitra ny fahasoavana. Dia hitantsika ao anatin'izany sa ilay fahasoavana izay tena hoe miboiboika ao anatiny io atao hoe firaisana ara-nofo io. Izay no mahatonga ny firaisana ara-nofo tsy maintsy hibeazantsika ry havana. Raha tsy teny afa-ty amin'ity androny ity azy zany dia hoe zavatra efatra ny tena nasongadintsika amin'ity androny ity mahakasika an'izany firaisana ara-nofo zany hoe ny firaisana ara-nofo izay tokony ho atao dia tena hoe zavatra iray tena elantsika amin'ny karazana aretina. Raha tiantsika ny andresy ny aretina dia tsy maintsy mibe amin'izany atao hoe mahalasy mahavavy zany sika. Ny karazana aretina maro samihafa jerentsika ihany koa dia tena hoe mampadio ny olona ihany koa satria zavatra tsara io zavatra natao io mba azahoana ho ihany koa tsy hampiasa ny hafa ary tena fadio ny mampiasa ny hafa na mampiasa ny fitaovam-panananao itadiavam-bola fa akasitrahan'Andriamanitra kosa nefa ny firaisana ara-nofo ny mpivady satria hanomezana Andriamanitra fifaliana manokana zay tsy hitany ety amin'izao tontolo izao fa ao mpivady ihany ary androzoan'Andriamanitra manome taranaka. Izay aloha ny fandaharantsika tamin'ity androny ity dia mametraka ny veloma mandra-piona manantena mbola iona aminao indray rapitsy fa dia miraso indrindra tompoko. Tokantrano mikorotana vady maditra zanaka sarotra dezaina arao ny fandarana tokantrano sy ny fiaraha-monina andraisanao torohevitra vahaolana Iarahana amin'ny ekipa ny club Jejoo Pasteur Dyna.